Mbola mamerina indray ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano tonga amin'ny fotoana izay azontsika miroso amin'ny fampianarana antsika larina fa 13 ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny io ity miarahabantsika rehetra an-tokantrano izay manaraka sy manjo ny fampianarana. Ny lohateny fampianarantsika indray dia hoe ahoana moa no mahamarina an'ilay anarana hoe Yahosoa. Raha fanapory fon'Andriamanitra indray tsika fanamafisana nefa nisy hatramin'izay ary ten'Andriamanitra izy dia mbola fanamafisana ihany koa zany anefa famerenana amintsika fa tena marina ary tsindriana mafy mba marina anazy izay anarana Yahosoa zany. Tena tsindriana ary tena izingizinina mihitsy hoe tena izay ny famariana noho ny amin'izao antony resantsika izao indray dia araka mbola ny tenin'ny mpaminany eny falibetsika tafoana indray amin'izao fampianarana larana fa 13 izao fiarahantsika indray miaraka amin'izay ady ianao ankehitriny tenako ihany koa dia mandroso tokantrano am-pifaliana raha soatsiketra samotainao soa zany. Averina ny lohateny hoe ahoana moa no mahamarina an'io anarana hoe Yahosoa io. Tsy dia lava fa tsotra kely ary ten'Andriamanitra ve izy amafisina kely koa zay satria fa nampianarina teo amin'ny larana 12 n'Andriamanitra anazy fa tsindriana kely mporofona hatrany ny mamarina hoe tena misy io ary tena raha vao tsy misy io dia tsy marina ny soratra masina io. Ny soratra masina indray no tsy marina raha vao tsy misy Andriamanitra, raha vao tsy Andriamanitra Yahosoa dia tsy marina io. Soratra masina mihitsy ny tsy marina ary diso ohatrany amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa tena marina daholo ny teny dia izay zao anaporofony ambasadrony Yahosoa sy ady aminareo zao. Arosika voalohany hoe ahoana ny mamarina ny anarana hoe Yahosoa. Satria ny antony mamarina an'io dia irery ihany no anarana mahafaka amin'ny fahotana. Satria ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny teny aleo ny tenin'ny mpaminany indray hoe io Andriamanitra io dia tsy miheno ny mpanota. Izay ny lalàna voalohany indray zay raha ny mpaminany jerevantsika dia namoaka fanambarana ny mpaminany fa izy dia Andriamanitra dia tsy miheno ny mpanota. Andao jerevantsika aloha zany zay Isaia 59:2 dia zany jerevantsika indray aloha ty hoe io Andriamanitra io dia efa nilaza fa tsy miheno ny mpanota izy rera maina eo fotsiny anao zany mivavaka eo fa aleo tsy mivavaka rehefa mpanota satria tsisy Andriamanitra miheno. Indro ny tanany avatsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamare. Fa ny heliko ireo ny hevitra mba misaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Izay ny teny nisy ampaminany. Mbola misy lehibe lavitra noho nisy ampaminany satria ity mpaminany anakaiky ty indray dia sady mpaminany izy no Andriamanitra. Ka noho izany mila enotsika zany ny teniny satria sady mpaminany izy no Andriamanitra zany. Zay ilay hoe Yahosoa ilay vonojerevantsika teo dia ndaotsika rahantsika tsara mihitsy ny teniny zany hoe ny mpanota hono izy ilay mpaminany Yahosoa dia avy aiza hono izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao nke jerevantsika ny teny Yahosoa hoe ao amin'ny Jaona 9:20 ka zany no tokony ialana amin'io resaka fahotana io fa tena zava-doza ozy ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ka ho an'izay mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina rehetra nanomboka tany amin'ny Mose ka ziska hatrao amin'ny Yahosoa izay ny hafaran'ny mpaminany Israelianina. Satria Yahosoa ny mpaminany farany Israelianina dia tsisy tsony ny taoriana. Israelianina ny resako zany. Dia izao ny voalaza ny mpanota ozy ny teniny zany mpaminany Yahosoa faran'ny mpaminany zany dia avy any amin'ny devoly. Jaona 9:20 Jaona 8 dia ny 43 sy ny 44 zany. Ino nge ty zava-doza nge. Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy miheno ny teniko nareo. 4:12 eto zany le olona tsy mety miheno ny teny Yahosoa lay mpaminany lehibe ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny teny zany Yahosoa eto hoe ianareo dia avy ery amin'ny devoly rainareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Zay zany le toe devoly mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Ny atao hoe devoly zany dia tsy mety mipetraka ao amin'ny marina. Mpanao ratsy, mpanao ny tsy mety dia io zanak'Andriamanitra io mihitsy no teny hoe avy amin'ny devoly ianao. Tena izy mihitsy ny anaosiny tsy mba hoe olon-kafana zany manaosiny fa tena izy mihitsy manaosiny hoe avy any amin'ny devoly ny olona mpanota.
ka ianao ve hipetraka am'izany tenyle mpaminany lehibe zany, ary tenyny mpaminany jiosy sady Andriamanitra mihitsy no teny hoe devoly ny mpanao ratsy. Ny mpanotra zany de devoly ary tsy mety mitoetra ao marina, ka ny olona tsy mitoetra ao marina zany de olona mpanao ratsy ange, ary rehefa mpanao ratsy zany de devoly ny dikan'izay. Zay na tonga ny mpianatra ihany koa ny teny ny Yahosoa mihitsy ny arany teny hoe aza manota intsony. Zay ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony satria ratsy be zany, ka raha venao zany ny manota de devoly ianao ny dikan'izay. Satria ilay zanak'Andriamanitra miteny hoe ny devoly ny mpanao ratsy zava-indrindra mpanao ratsy izy. Ary raha mandainga izy de ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady ray ny laingy. Zany hoe ny olona zanaka-devoly zany de mpandaingy ary tena mpiteny laingy sady mpanao ny ratsy, mazava be ny tenyle zanak'Andriamanitra io. Ka izay no tonga nateny taminao hoe zavatra ratsy ange zany. Ratsy zany ty mitoetra amin'ny ratsy ty ozy le mpamina ny Israelianina sady Andriamanitra ny Israelianina hoe Yahosoa no anarany. Ary ianao zany hipetraka am'izany de olona miady amin'Andriamanitra anao, ary loza ny anjoanao zany. Ary le zanak'Andriamanitra mihitsy ny arany teny mihitsy ny hoe, za tsika mbola tsy niteny hoe tsindriko am'izay hoe iza le Yahosoa, de satria marina ve izy de satria le zanak'Andriamanitra noho ny amin'io zavatra ratsy io de niteny io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka izy am'izay Andriamanitra arany navita olona ho tsy nanota intsony. Iza tam'izay Andriamanitra natonga ny olona tsy nanota intsony. De tsy nisy navita an'izay afa-tsy Yahosoa rery ihany. Zay ny porofo fa marina io anaran'ny Yahosoa io. Marina io anaran'ny Yahosoa io. Ka mamarina azy de tena tsy azo lavina mihitsy le izy. Eo raha vakitsika raha ny lalàna napetrany. Satria sady mpaminana izy nametraka lalàna. Nametraka lalàna izy araka ny Jaona 12:49 andao vetsika tsara aloha zay. Jaona 12:49 hanamarinantsika ny mamarina ny Yahosoa foana de namoaka lalàna koa izy. Satria mpaminana izy ao ambava ny tenin'Andriamanitra, namoaka didy izy de tsy maintsy akatoavina ny didiny, fa rehefa tsaranao ny didiny de mimana anao fa Andriamanitra ny tsaranao araka ny teniny Mose mpaminany. Zay olona nefa ty Yahosoa sady mpaminany no Andriamanitra. Raha ny tenin'ny Mose aza ny ekenao, manahoana zany tokony akatoavana ny tenin'ny Yahosoa sady mpaminany lehibe no Andriamanitra, ary ny eken'ny vahoaka Israelianina mampaminany anazy. Ny aiky mihitsy ny vahoaka Israelianina fa tena mpaminany izy, ary vahoaka tahaka ny ahoana moa nanaradian'ny Yahosoa satria mpaminany lehibe izy. De vakitsika ara ny tenin'le zanak'Andriamanitra namoaka didy izy hoe aza manota intsony. Ka iza am'izany teny navoaka an'izany no Andriamanitra navita an'izay. Fa zay navita an'izay zay no izy. Satria tenyny le mpaminany lehibe zay. Lay zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe. De ojerevantsika hoe iza moa no navita azy? De fainao fa Yahosoa no navita azy mazava zany fa izy no Andriamanitra marina. Izy marina io anaran'io zany. Jaona 9:20 ity lalàna navoakany ity. Moritsy am'le Jaona 12:49 aloha tsika. Jaona 12 fa niakatra kely nandeha aloha loatra tsika. Hoe namoaka lalàna izy Jaona 12 de 49:50. Hoe namoaka didy izy zany. Verimberina tony tento satria miankina amin'ny tony ny famonjenanao de io izy verimberina eo. Satria zao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay nanira-kay izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho toriko. Zany hoe ny iray izay nanira-ka no nandidy misy didy zany tsy maintsy mandeha ty zay ho lazaiko izay ho toriko. Zany hoe mazava zany fa nitondra didy Yahosoa io, nitondra didy ary mitondra teny izy sady mitondra teny ho didy ho any zanak'Israely ho an'ny olombelona izay miaraka aminy. Ary fantatra izy Yahosoa fa fiainana mandrakizay ny didiny, tena nitondra didy izy. Koa je lazaiko de lazaiko arak'izay nolazain'ilay tamiko. Mitondra didy zany Yahosoa. Ny teny Yahosoa zany de didiny dikan'izay. Tenyle mpaminany lehibe sady Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny jiosy. Inona le didiny zany? Vakitsika am'izay le didiny zany
zay le hoe izy zany navitan'io fa zay mavitan'io ny ten'Andriamanitra. Jaona 8 ty le didiny diary. Ka rehefa tsy navita an'ity le Andriamanitra tsonao de miala teo fa tsy izy io. Na iza de miala teo fa tsy izy io. Jaona 8 11. Zao ny ten'le zanak'Andriamanitra didina voakany ary. Ty le didina voakany ty. Ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa taminy, za koa de tsy manameloka anao. Mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony atao tsy ingeza be mihitsy le hoe aza manota intsony io. Am'izao sisa zao de aza manota intsony mivandravandra be amin'ny ekranareo. Ka ny teny hoe aza manota intsony zany lay lalàna nomeny Yahosoa, lay zanak'Andriamanitra, ohatsika zanak'Andriamanitra aloha. Raha izay mbola ny tsindrina io tenin'io fandroany araka ny Jaona 5:11. Hoe izay ny didina voakan'io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony Jaona 5:11 satria didy zay ny teneniny de tsika tsara teo. Jaona 5:11. Ka ianao zany rehefa tsy manaraka an'ity didy ity ny lalaka-lenao de tsy izy le tompoinao. Na iza itsonao any de tsy izy ozy ny soratra masina. Jaona 5:11. Ore 5:14 azafady indrindra. Jaona 5:14 falaza fahina be tsika. Rehefa afaka zany de hitany Yahosoa teo akianjany tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy. Ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ho an'ny olona manota foana io zany de ratsy ny manjo anazy. Porofon'izany ny mpiteny ratsy tsy mety mijanona amin'ny teny ratsy, ny mpijangajanga tsy mety mijanona mijangajanga, aretina ny hafaran'izy. Ny mpiteny ratsy miady aman'olona, ny mpangalatra tsy mety mijanona mangalatra, ary mitombo foana io fahadalana io. Satria manjary vomay manjoanao ny ratsy noho ny teo. Ny olona zany rehefa manota foana meratsy hatrany izy. Miatra aminao ny ten'Andriamanitra. Tena moka didy Andriamanitra Yahosoa ny laza manao hoe le mpaminany lehibe hoe aza manota intsony na veriny 2 fois zay teny zay. 2 fois. Aony ianao am'izay teny zay ary. Atria zay ny teny'le mpaminany lehibe sady Andriamanitra aza manota intsony. Ka iza tamin'ny anarana zay ny teneninao teto ambony tany na vitan'izay. Natsoinao daholo ny karazan'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy tsy nafaka tamin'ny fahotana. Natsoinao Jesosy tsy nafaka. Natsoinao Jezo tsy nafaka. Natsoinao Jésus tsy nafaka. Natsoinao Jesus tsy nafaka. Natsoinao Yesoa tsy nafaka. Natsoinao Yahosoa tsy nafaka. Tsisy mahafaka zany. Misy ny antso Yahosoa tsy nafaka. Samy mamorona anarana daholo. Le Andriamanitra miaraka aminy am'izay Andriamanitra tsy izy daholo. Miaraka am'izany Yaho zany. Aty tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Nefa le teny zanak'Andriamanitra eto mahitsy be miteny hoe aza manota intsony. Aiza zany ianao mahalon'io ten'Andriamanitra io? Mazava be le teny hoe aza manota intsony. Aiza ianao mahalona an'io? Mazava zany fa tsisy navitan'io aza manota intsony io afa-tsy tokana de ny anarana zao ampianariny ambasadoriny Yahosoa ziady azy ao hoe tsy mahay manota intsony miaraka amin'ny Yahosoa ary vavolombelona zany ny ambasadoriny Yahosoa ziady zany voalohany. Ary zay niaraka tamiko rehetrarehetra tsisy nanota intsony. Efa manarivo maro zay ny ato amin'ny fanjakana masina ty amin'ny faty Madagasikara ty. Anjaranao miditra koa mbo andray anjara ianao rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Fa zany mpanota zany de mazava ny lalaka-leny fa ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara izy. Any ny mpanao ratsy ny mpanao vedaveta. Apokalipsy 21:8 teny le mpaminany lehibe zany. Mbola Yahosoa koa namoaka zany fanambarana zany ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara ianao. Apokalipsy 21:8 noho zany manoro hevitra anao ny ambasadoriny Yahosoa ziady tena mba manavota teny. Manavota tena. Apokalipsy 21:8 zao ny voalazany ato. Fa ny osa sy ny tsy mino, ianao osa tsy mety manatona ny Yahosoa ary tsy mino azao fampianarana marina avy any amin'ilay Yahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra ivavana sy ny kofana. Rehefa tsy mino an'izao anao de ozy ny teniny. Lalàna ity, lalàna hamely anao. Ianao zay tsy mba rahan'le tenin'Andriamanitra avoakan'ny Yahosoa io de zao ambarany ziady azy androny zao. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona
sy ny mpijangatsanga sy ny mpanao ratsy. Any ny mpanao ratsy rehetra zany ianao mpanota sy mpanao tsy mety rehetrarehetra io a sy ny mpanompo sampy sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny fariborehetra afy sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa miandry ianao am'tandrema fa tenin'le mpaminany lehibe zany hoe eno tenin'ny mpaminany hoe ny mpanotany ka ho any amin'ny ely manaiky zany teny zany ange fivavahana silamo hoe manaiky an'io Yahosoa io mihitsy mantsy izy le zanak'Andriamanitra ny antony nataony azy fijaliana zay nataony diso moa le anarana fa manaiky an'io izy zay natsony be sy ny maro amin'ny anarana diso hoe Jésus nefa tsy izy Jésus nga iny navaka tamin'ny fahotana zany mafonao aninany e fitahana daholo ny olona tamin'ny anarana diso iny saingy mba nafantatra ihany be sy ny maro fa tena mpaminany le ny antony nataony azy fijaliana iny de manitsy zay ady ah hoe Yahosoa no anarana satria zay niaraka tamin'ny Yahosoa rehetra zay nitiriny zay ady afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay no mahatonga na miantso hoe manatona ny Yahosoa am'izay io le anarana marina ary izy le Andriamanitra io Yahosoa io hitindray tsika amin'ny familiana teny hoe ten'Andriamanitra ve izy mazava be ravaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izy zay no mahaten'Andriamanitra azy manaporofo indray zay ady hafa ten'Andriamanitra izy izy le avy any amin'ny lanity lanta aloha voalohany indrindra na izy ihany ary miteny hoe Jaona 3:13 ny zanak'olona zay any an-danitra oke avaka tsy izy ten'Andriamanitra zay avy any an-danitra izy zany Jaona 3:13 vakitsika aloha zay hoe ny zanak'olona zay ny an-danitra ary izy zany satria avy any an-danitra izy raha nidina anankety de nisy niteraka izy izy raha fa nateraka Virgine no niteraka anazy ary porofoko amin'ny teny Hébreu moa izy zany satria misy olona miteny hoe aiza ny ilazanao fa Virgine io nareo tsy mahafantatra teny Hébreu de hoe samy mahafantatra an'io fa ahoana moa tsy aizana an'io rehefa io tenenina sianary nga io zavatra sarotra ka tsy hoay ary raha misy ny zavatra morianarana de ny teny Hébreu nisy ny morianarana Jaona 3:7 kanefa zay tsy mila mianatra teny Hébreu fa zay mahay teny Hébreu mazava tsara angamba zay teny zay Jaona 3:13 ary manampaizana be dehibe rehefa mandika an'le teny inona moa no kasarotana am'izany Jaona 3:13 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy le nidina avy tany an-danitra ane tsy nisy olona niakatra zany any an-danitra nefa tsy nidina avy any dia ny zanak'olona zay any an-danitra io le zanak'olona amin'io ny an-danitra zany hoe manaporofo izy zany sady etỳ tany izy noho ny amin'ny lanity lanitra ny dikan'izany mbola azavaiko lalina moa areny fa mbola tsy androany aloha fa misy fanazavany hoe inona tonga anazy miteny an'io fa raha ianareo olombelona tsotra tsy mahay dika an'io zany nareo ny atao amin'ny Yahosoa rery ihany nefa mahain'io satria fa nampianariko ny olona ato io de hainy zareo ny dika an'io hoe zao midika an'io ary mazava be mihitsy le dika fa tsy sarotra zany fo an'ny olona tsy maniry no any amin'ny lanity lanitra tsy misy fantany zany io ary tsy hoainy novinovy fa zay miaraka amin'ny Yahosoa ny afantatra an'izany ka zany niantsona antsika hoe verena amin'ny Yahosoa ka io Yahosoa io satria fa hitantsika fa marina izy satria zay miaraka taminy de afaka amin'ny fahotana de io Yahosoa io de lazaiko anao fa nateraka vehivavy izy ingaitsika avy andray aloha nateraka vehivavy izy satria tsy ho afaka miditra eto moa raha tsy nateraka vehivavy ary vehivavy Virgine tsy ndriko am'izay vehivavy Virgine apetraka tsara mihitsy ny vehivavy Virgine nateraka anazy araka ny Isaia 7:14 no avaka itsy zay Isaia 7:14 io zany olona hoe tena tsy mahay ninina fampianara kely ianao teny Hébreu hoe tena mahay be mihitsy ny fahazamanao an'izany fa matoa ary izy io vova be dehibe na ny Hébreu rehefa tsy nahay anazy fa zay mahay anazy satria porofo afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena Andriamanitra aza miditra ny akoatran'izay fa afaka miteny daholo anie ny devoly ny devoly anie afaka mamorona anarana be dehibe ary mahafinaritra anazy mihitsy ny hoe hanome anarananao be dehibe am'izay anao de diso adresy diso lalana taka ny masinina midira fa ny afantaranao fa mariny io Andriamanitra ntsony io de zay mahafaka amin'ny fahotana irery ihany ina moa ny atin'ny vavahana raha tsy analanao amin'ny fahotana azy ka rehefa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mitondra anao makany amin'ny fanaovan-dratsy miala teo fa tsy izy io na inona navokany io na nanao fikaroana tamin'ny teny Hébreu na nanao ina anao lazaiko anao fa ny teny ampianarany zay ady ay de tsy vokatry ny fikaroana fa vokatry ny fahamarihana avy any amin'ny lanity lanitra mihitsy avy any ny ainga ny teny zao tonga ety aminareo zao ka tsy fikaroana ny any zay ady fa fanambarana marina avy any amin'ny lanity lanitra profon'izany afaka amin'ny fahotana zay nanaraka an'ilay anarany hoe Yahosoa ny toriny zay ady ale Andriamanitra rehetra hoe Yahava
afaka mifahotana ary tsisy resaka nanakana mihitsy zany nankely aza ka raha iteny reo noho ny amin'ny fikaronako nareo no tekariko any ny fahamarinana zany tsy karona fa tonga midina avy amin'Andriamanitra zany fa raha avy anao no ikariko an'izany devoly koa nge mahay manodina an'io tsy mahay mikaroka noho ny devoly ianao ary moramora amin'ny devoly manodina ny sainao dia any amin'tsisy ianao mandeha fa ny ambassadeur-ny Jesosy tsy mba nikaroka fa nilaza marina ka rehefa nilaza marina ny ambassadeur-ny Jesosy hoe iaotry marina zanak'Andriamanitra marina ary iaavaly dadany afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra ka rehefa afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra teny hebreo nge ny anarany hoe Yahosoa ary teny hebreo nge ny anarany hoe Yahava ka inona ny mbola iadiavanao zavatra hafa samy teny hebreo ny anizany nafaka tamin'ny fahotana anarana avezany nafaka tamin'ny fahotana ny anarany hoe teny ambassadeur-ny Jesosy ziadia no nafaka olona tamin'ny fahotana ary nahatonga olona tsy mahay manota intsony ary zay mihitsy hoe tsy nitiavan'olona ny Jesosy le tamin'ny fotoan'andro iny ka ny alina ny jiosy fanjaranao ny mandinika sy mieritreritra hoe aleo miaraka amin'ny Jesosy am'izay aleo miaraka amin'ny Jesosy am'izay ka ndovakitsika le hoe Isaia 7:14 ary noho izany dia ny tompo nanome famantaranao anareo indro anananaka ny virjine ka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataona hoe Emmanuel ndao tsy rehefantsika ndikany io amin'ny teny hebreo fa ndikany eo amin'ny teny hebreo masy dia hoe alma ina dika zay teny alma zay amin'ny teny hebreo atria misy tsy mihinao an'izany aiza koa misy Andriamanitra any amin'ny vehivavy virjine no mipetraka ny adalàna leoko nateraka virjine izy no lalàna sy ny mpaminany ka ny mpaminany no teny azany dao jerevantsika raha amin'ny teny hebreo reny makitsika anazy ao amin'ny boky ny Sefer Torany Jiosy araka ny voasoratra zareo masoreta zany ventsika soratana aloha ty aloha zany te avy any amin'ny masoreta izy io hébreu masoretic texte io amin'ny sisiny agosy io hébreu masoretic texte zay zany hoe avy any amin'ny texte hébreu zany ty teny ty dia andao jerevantsika am'izay ary atao amin'ny bokyny Isaia voilà Isaia toko fafito Yesaia amin'ny teny hébreu zany Yesaia ozy izy zareo dia vakitsika ny Isaia 7:14 inona ny vakin'izy io Isaia 7:14 voilà dia maki ny teny hébreu atsika araka ny voalazan'ny sohatra masinato zao laquelle tena Adonai ho laquelle otne halma io le izy io halma io hara violedet ben vrat smo Emmanuel ka tsika moa tsy hijery an'le zavatra lavabe fa ty alma ty satria io ny dikan'le teny hoe virjine ka virjine hoe ny dikan'ty teny alma ty de tia Hebrew dictionary lexicon concordance zay io Hebrew dictionary lexicon concordance zany hoe dictionnaire hébreu mihitsy dia ao amin'ny lexicon mihitsy iny ary concordance ny fijerevana azy de jerevantsika ny dikany famakinan'le teny alma zay moa zany famakinan'io le alma io zany io izy io le teny hébreu alma de mamaky anjady eto ny dikany zao ny dikan'izy io virgin yongoman aza mbola tanora kely zany vehivavy tanora kely zany ka mazava be mihitsy le teny eto hoe virgine ka mbola iteny inona zany olona milaza fa hoe tsy virgine io ny teny hébreu anatin'ny concordance ary dictionnaire mihitsy no miteny fa virgine na dikany alma mazava zany fa nateraka vehivavy virgine izy ka aza miteniteny zavatra tsy marina kosa satria manjary tsy mety le teny hoe nareo tsy mety teny hébreu sy ny karazany sy zany misy no manao zany tena may be de mihitsy fa zay tsy miteny hoe langue corantany kosa aloha zay le tsy miteny an'izany tsy langue corantany kosa izy fa zay may rehefa ilaina le izy avoaka de tsy maintsy avoaka hoe ty ny dikan'io tsisy ny teniteny foana mihitsy ny ndre mandeha fa ny teny marina tamitsika rehetra zay aloha zany ny fanaporofona fa tena tonga avy any ambony ty zanak'Andriamanitra ternitina ary efa nitiny izy de nisy teny efa nambaran'ny mpaminandray araka ny boky nataon'ny Davida sy ny Salamoany doika efantsika ndray ny teny nambaran'ny bokyny Davida efa mazava be fa ina moa nateraka vehivavy virgine avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony tany de milaza am'izay ny bokyny Salamo fa misy Andriamanitra anankiroa be zao ay
misy andriamanitra anankiroa be zao ary hipetraka ambony seza fiandrianana le Andriamanitra zany. De iza ndray le Andriamanitra? Anaporofindray zany eto hoe tena Andriamanitra Yehosoa. Tena Andriamanitra izy fa raha tsy misy Yehosoa de tsy marina ny soratra masina. Ary raha vao tsy Andriamanitra ivavahany Yehosoa de diso hatrany amin'ny Sefer Torah Jios, diso daholo ny hatrany amin'ny Sefer Torah. Tsisy marina ny soratra masina io raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa. Raha vao tsy anankiroa ny Andriamanitra de diso ny soratra masina. Nanomboka tany amin'ny soratra masina ampianariny io Ayava io zay nentin'ny Mose, diso daholo raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa. Atsika rejery zay teny zay. Ao bokin'ny Salamo 45 hoe manizigizina be ny ambasadrona so hoe raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Ny soratra masina mihitsy ny diso. Salamo 45 6-7 akitsekely ty. Salamo 45 de mamaky nareo ny hatrany hoe fa inona zany teny zany hoe malizigizy ny ambasadrona so fa raha vao tsy Andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Satria ny antony ato amin'ity teny ity de fa milaza sato fa roa no Andriamanitra ivavahana. Ka raha vao tsy anankiroa ny Andriamanitra ivavahana de fa tsy mety io zany diso ny planina anao ary diso ny lalàkalay anao. Zany no porofo fa tena Andriamanitra iny Yehosoa iny. Salamo 45 filifiny ny teny teo 6-7 voilà. Zao atsika jery. Salamo 45 de 6-7 miara-mijery tao tsika ary. Ny seza fiandriananao Andriamanitra eto zany de misy Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mazava ho azy. Ary ilay mipetraka eo ambony de teo hoe Andriamanitra, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory te-pamarinana ny te-panjakanao. Zany hoe manana teny izy ary famarinana ny ampelantanany iny zany. Andiny fafito. Tianao ny famarinana, fahalanao ny heloko. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Efa nosy diliny fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Zany hoe ty Andriamanitra mipetraka ambony seza ty zany de mbola manana Andriamanitra ny dikan'izay. Ioka ataontsika salina izy hitanareo tsara mihitsy hoe ay ve tena zany ny dikan'izany teny zany de mba tsy adikany Yehosoa. De zay mihitsy ny izy. Apetrakatsika tsara zany de samy jery satsika rehetrarehetra any. Izy zany le voalaza hoe Andriamanitra mipetraka ambony seza zany le teny hoe seza fiandriananao Andriamanitra de mandrakizay tory. Izy zany izy ty. Zany izy ty de misy anakaiky mipetraka eo zany io zany anankiray. De ozy le olona hoe ny seza ty zany misy olona kely eto mitsangana eto de izy zany mba midiradiry